salama daholo miarabantsika rehetra ity zareo misy logiciel mahafinaritra be indrindra ho antsika sekoly sy mpampianatra titulaire izay te hanao lay hoe automatisme de calcul juste hidranareo fotsiny anao dia mivoaka daholo statistique rehetrarehetra ka manasanareo hanjifan'ity logiciel vokatra mahafinaritra be vita malagasy ihany koa dia manasantsika hividy an'izany dia andao aro azavantsika misimisy kokoa mahakasika an'izany dia tsy eto amin'ity tsika anao anazavana azy fa hivadika kely ao amin'ny écran ny ordinateur ao ndao daholo ary eny ary zao zany le logiciel mahakasika ny bulletin voalohany indrindra aloha rehefa azonareo le izy dia sokafanareo hoanahy moa zany efa ato le izy dia tonga dia sokafantsika le izy sokafanareo ny mahasamihafa azy amin'ity anaty raha ohatra ka nividy le izy nareo dia mbola misy mot de passe ny nareo fa tsy tonga dia misokatra ohatran'izao le izy fa mbola misy mot de passe zany eo amin'le izy satria izay moa amin'ny mahazavatra fidinana azy dia anareo manokana iny dia tsy maintsy arovana dia takan'izao zany ny interface voalohany dia ndao ary hojerentsika hoe inona ny tsara ho fantatra amin'ireto zavatra iray manontolo reto. Voalohany indrindra tsy asaintsika hoe relevé des notes tsy makany fa andao zay hoe fenonareo meloha aloha no jerentsika satria tia moa zany hoe mahdetaillé anazy dia tena hoe tena détaillé tokoa le izy dia jerentsika amin'ny tsipiriany. Voalohany indrindra aloha zany zavatra tsy maintsy ho fenonareo dia atao amin'ity liste nominative ty aloha zany ny départ voalohany ty mila nananareo tsara ty vidéo ty raha sanatria misy fotoanareo calé dia atao amin'ity liste nominative ty aloha no sokafanareo voalohany indrindra. Dia lasa zany nareo mameno an'ilay liste nominative ohatran'ny anahy zao ato amin'ity 5e ty efa reo nasiko reo fa ho anareo zany mbola mameno nareo dia rehefa mameno an'ilay liste nominative voalohany indrindra misy zavatra tsara ho fantatra rehefa misy an'itony ohatry ny bordure hitanareo tony ohatry ny bordure tiré reny rehefa misy ohatr'ireny izy zany dia azonareo ovana fa ny aty ambony aty tsy azonareo kitihana fa zay misy an'ireny ihany zany no azonareo kitihana zany hoe le numéro ato zany tsy nareo manao anazy fa io ny fa vao manoratra ato fotsiny nareo ohatra ataontsika hoe nata ohatra dia jerenao fa tonga dia mivoaka ho azy le chiffre ato ohatra manoratra nareo hoe tiana dia mivoaka ho azy ilay chiffre dia fenonareo makany le izy zay aloha mba famenoana anazy fa roa manarakaraka an'izay ho an'izay efa hoe mpianatra tsy ahontsony zany izy efa quitté dia soratanareo hoe quitté jereo tsara mifanoratana an'ilay quitté qui que dia u dia i dia double te ohatray zany fanoratana anazy tsy maintsy apetrakinareo hoe quitté fa tsy hoe nialana zavatra fa nataonareo fa tsy maintsy ataonareo hoe quitté zany le zavatra soratanareo ao dia tsy mila maniditra chiffre nareo fa io ny fanareo manoratra ato zay zavatra soratanareo ato dia tonga dia mamoaka chiffre automatika ny ordinateur fa tsy nareo zany manao an'iny fa juste ilay anarana fotsiny no anjaranareo. Zay angamba ny mahakasika an'izay fa farandrindra dia hoe atao anarana fohy tsy atao anarana lava le izy tsy dia ilaina loatra ty ngamba ny anarana lava fa ny anarana fohy no soratanao vitsy zay dia manao retour nareo ty le retour dia miditra ato amin'ny relevé des notes amin'izay nareo mameno an'ilay noty ndao ary relevé des notes dia misafidy an'le classe nareo raha misy classe parallèle dia kitihako ato dia lasa mivoaka zay classe parallèle any arakaraka an'izay classe nareo ndao raha isika relevé des notes dia raha isika ato amin'ny 6e reo zao le efa nadikako teo reo tanareo reo zao le quitté tonga dia efa apetraka aneo dia miverina ihany le principe antsika teo rehefa misy an'le ohatran'ny tiré reny izy ny sisiny dia azonareo kitihana izy zay fa ny aty zany tsy azonareo kitihana zay zany aloha le fiapetra voalohany dia rehefa avy eo dia adikanareo tsirairay ilay note rehetrarehetra dikanareo ny note rehetrarehetra dikanareo milamina tsara dia tsara marina ao amin'ny quitté zany mazava ho azy tsy asianareo soratra fa dikanareo milamina tsara ilay note iny moa zany adika fotsiny iny dia akoatran'izay koa eto amin'ilay matière ny matière koa dia azonareo ovana ohatra ty hoe tsy filo fa tsy haiko izay filaran'ny anareo any mety hoe français mandeha voalohany zay vao maths zay vao histo géo tsy haiko ohatra zany zay zany le izy raha ohatra ka hoe mety tsy mitovy le filahatra le matière-nareo dia azo ovaovana zany le izy arakaraka an'izay hitiavanareo anazy
Dia ankoatran'izay ihany koa dia raha mijerintsika dia rehefa latsaky ny disy izy dia tonga dia asiny lokony menamena. Izay moa zany ny avantage amin'ilay mampiasa logiciel satria efa automatique daholo ny ankamaroan'ny zavatra ato fa mba ho valable tsara izay dia miditra ato amin'ny NP aloha tsika. Inona ilay NP? NP zany ilay note pondéré ato zany misy an'ilay hoe note efa fois coefficient dia eto tsika tsy mahita an'ilay inona izy ity ilay tire kely afa-tsy ny coefficient ihany dia izay zany dia ny coefficient ihany zany ny azon'zareo kitihana fa reto zany tsy azo kitihana intsony. Ilay matière mazava ho azy fa ilay reto matière reto dia ilay ao ambony no mitondra azy raha ovanareo ny ao ambony dia miova automatique koa ny aty ambany fa ilay coefficient tsara ovana ohatra ataontsika hoe français coefficient 3 dia apetrao tsara mihitsy hoe coefficient 3 coefficient 2 coefficient 1 coefficient 4 apetrao tsara mihitsy ilay izy. Raha ohatra ka bonus ilay izy dia atao inona coefficient 0 apetraka ho 0 ny coefficient raha ohatra ka bonus ilay izy. Fanamarihana araka an'izay koa raha ohatra ndraiky hoe sur 10 ilay izy dia 0,5 no ataonareo ao. Zay zay ilay izy dia miverina ato amin'ny NPNR tsika note brute. Raha sur 10 zay averiko indray mandeha raha sur 10 zany izy dia atao 0,5 zany no soratanareo ao anatin'ilay izy. Dia ndao ary ho jerentsika indray ny inona ny zavatra manaraka ankoatran'izay loko io zany efa tenentsika dia hoe miova ho azy io. Dia ankoatran'izay raha misy matière tsy ilainareo eto za mety misy matière tsy ilaina dia endasiko kely vetivety misy zavatra kitihako kely ato protégé-tsika aloha ilay feuille amin'izay tsy voakorotana. Dia io zao ilay izy rehefa protégé dia tsy azonareo kitihana intsony any amin'ny zavatra rehetrarehetra any io zao raha hanovako dia tsy mety ndasiko kely ohatra mbola tsy mety ty matière ty kay moa mbola sika ovana ty fa ny aty zany tsy azosika kitihana intsony dia ohatr'izay ilay izy. Dia eto amin'ity zany eo amin'ilay inona izy ity eto amin'ilay hoe zavatra ohatra hoe misy matière tsy ilaina ohatra ny reo telo ireo zany tsy ilaina dia azonareo fermer nareo. Jereo tsara eto amin'ny histo-jaune tsy ilaiko dia miakatra eto amin'ity kazikazy tiako satria iny ilay teneniko hoe rehefa misy an'ireny izy dia azonareo idirana. Sélectionneko mandrapahatonga eto dia rehefa vitsy dia miakatra eto ambony eto ako dia manao clic droite dia manao hoe masquer. Averiko indray mandeha eto zao dia manao clic droite dia masquer. Zay zany le fomba fanaovana anazy zany zay zany no masquer an'ilay izy dia mihidy any dia mihidy any ilay izy izay matière tsy ilaina fa raha tianareo sokafana dia sélectionner indray reto dia manao clic droite dia afficher. Jerevy miadana tsara ilay vidéo raha sendra izay case zay ianareo. Dia ankoatran'izay inona ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra eo amin'ilay hoe non classé. Raha mijerintsika atao amin'ny note brute note pondéré dia hitanareo misy an'itony menamena tony aty anatin'ilay note dia ireo menamena ireny zany dia non classé ilay note izany hoe tsy cotina ny anatin'ny coefficient ilay izy. Raha mijery zao tsika ty zao ny azy menamena ato coefficient 1+1 égale 2 zany ny azy ny coefficient non classé. Dia rehefa tianareo non classé ilay izy dia tsy asiana fotsiny bangana na atao 0 fa raha ohatra misy ankizy tena hoe mahazo 0 dia ny tsara indrindra dia tsy ataontsika 0 ilay izy fa ataonareo chiffre izay farany ambany na nareo manome 0,25 na nareo manome 0,5 ohatra zany zao ty zany hoe tena 0 mihitsy matematika le zaza dia omentsika 0,25 izy fa raha fizika ohatra tsy nanao fizika mihitsy izy dia ataontsika non classé dia tsy asiana ninona fotsiny ao anatin'ny fizika. Zay ilay izy. Jereo tsara raha mijery amin'izay tsika dia ny fizika non classé fa ity matematika ity dia mikompte ao anatiny ihany dia non classé ato anaty zany dia ny 1 sy ny histo-géo zany zao non classé dia izay mahatonga anazy ho lasa 2. Zay aloha zany ny zavatra tsara marihana. Dia manarakaraka an'izay atao amin'ilay coefficient fa ny teneniko hoe azonareo configurena ny
coefficient. Ty coefficient ty zany dia afaka hovako arakaraka an'izay itiavako azy. Dia izaho miconseiller hoe ny tena tsara indrindra dia aleo ilay iny izy ity ilay note dia adika ato amin'ny note brute tsy misy coefficient. Raha sur 60 zany izy dia ataonareo sur 20 foana. Zay moa tena ilana le logiciel hoe apetraka sur 20 foana iny dia ny ordinateur no manao ny calcul fa tsy tonga dia sur 60 avy hatrany no ataonareo anato fa ny ordinateur no manao an'ilay kajikajy ao. Zay dia rehefa bonus izy dia coefficient 0. Dia eto amin'ilay note personnel indray zany izao tsika aiza ho aiza no ahitanareo an'ilay note personnel misy fomba anankiroa na nareo rehefa ty anaty note brute na note pondéré dia mahita an'ity hoe perso ty dia kitihanareo fotsiny ilay perso dia mitranga ilay fenêtre na tonga dia eto amin'ity aty amin'ny accueil aty nareo dia eto amin'ity note perso ty dia mitranga ilay izy dia safidinareo ilay klasy tianareo hijerevana azy. Koatran'izay dia eto zany misy an'ity chiffre ty fa misy hoe entrer le numéro ataontsika lavalava kely izao dia eo zany nareo no mampiditra an'ilay numéro an'ilay zaza. Ohatra hoe numéro 15 ny tic de table manindry entrer nareo dia mivoaka ho azy ilay chiffre izay numéro an'ilay zaza tianareo tadiavina zany normalement tokony mitranga ao daholo ilay izy. Izay aloha zany ato amin'ny note personnel. Fanamariana kely raha ohatra ka ilay version tsotra ny ianareo amin'ilay fito alina dia tsy mitranga daholo ny note mandritra ny taona satria ny maty sy annuel fa isaky ny examen fotsiny dia note iray. Fa raha ohatra ka hoe mividy amin'ilay iray hetsy nareo dia mitranga eo daholo ny chiffre rehetrarehetra mahakasika ny note rehetrarehetra mandritra ny taona raha ohatra ka efa nahavita examen ilay zaza. Dia ankoatran'izay ihany koa dia mbola misy courbe de niveau koa ilay izy raha ohatra ny manao ilay version pro nareo hitanareo ny fivoaran'ilay zaza hoe miakatra ve sa midina ilay zaza hatramin'iny nanaovany examen hatramin'ny voalohany. Zay zany ilay avantage kely aloha amin'ilay version pro fa raha ilay version simple dia ohatr'izao zavatra tazanareo any amin'ilay logiciel izay hovidinareo. Zay aloha zany mahakasika an'iny dia tao indray ho jerevantsika ny évaluation atao amin'ny évaluation. Dia ity évaluation ity koa mbola tsy complet ny anazy satria mbola tsy misoratra ato moa zany 5e sy ny classe hafa fa vao 6e ihany no ataoko fanandramana dia efa io hitanareo ny pourcentage. Fa raha ohatra ka vitanareo daholo rehetrarehetra ireo dia tonga dia mitranga tokoa ny pourcentage rehetrarehetra mahakasika ny 5e zany dia misy an'ity efa pilone kely ty zany izao ny 6e raha misy vita koa zany 4e sy ny tariny dia tonga dia mitranga eo daholo ilay izy ahafahanareo mampita hoe iza mahay indrindra amin'ireto klasy reto, iza ny tena meilleur indrindra amin'ilay klasy. Dia hitanareo ihany koa moa zany mazava ho azy ny récapitulation générale ho an'ny sekoly iray manontolo zany io. Ho an'ny sekoly iray manontolo dia tonga dia hitanareo hoe 100% zany ny taux de réussite 100% ny taux d'échec nandritra n'ity examen iray ity. Fa raha ohatra ka ilay version pro dia hitanareo daholo ny annuel somary plus détaillé kokoa, betsabetsaka kokoa ilay resaka tableau de bord hitanareo ato raha mividy an'ilay iray hetsinareo. Zay zany mahakasika ilay izy fa manentana antsika hanjifa ny vokatra malagasy raha hitanareo hoe mba manamora ny asa izay tokony ho ataonareo ilay izy fa raha izaho manokana aloha dia tena mahita hoe tena manamora tokoa ilay izy janonareo amin'izay machine calcul fa dia juste maniditra chiffre nareo dia mivoaka mahita zavatra tsara be. Zay ary fa dia mankasitraka indrindra